mandalo manolotra ny ara-bandray ho antsika mpanaraka ny katesiziny karimy. Amin'ity fandarantsika androany ity ny horesantsika dia mahakasika ny fifadian-kanina. Ho jerevantsika anatin'ity fandarany ity hoe inona moa ny fifadian-kanina atao amin'ny karimy ity, inona ny fototra iorenan'izy io ara-baiboly dia ahoana ny ainana an'izany fifadian-kanina zany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana zay zany ataontsika hoe approche traditionnelle zany zay, ary inona ny fivoaran'izy io sy ny hoe fisipika mifehy an'izany fifadian-kanina zany amin'ny vanim-potoana zay iainantsika ankehitriny. I Jesoa aloha zany pasevina kely ao amin'ny Matthieu 5:1 ka hatramin'ny 7:20 no manamafy zany fa hoe ny mpianany reo olona manaraka azy dia anisan'ny hoe mbola nanohy ny fiainana ny fifadian-kanina izay efa fanao ao amin'ny testamenta taloha, satria ao izy manao fampianarana lehibe sady manitsy no mampianatra ny tena tokony ho izy amin'ny fomba hoe rehefa mivavaka dia manao ohatran'izao, rehefa mifadianina dia ohatran'izao, ary rehefa manao asa soa dia ohatr'izao. Asaiko isika hamerina hamaky indray ny Matthieu 5:1 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny teny Hebreo dia mampiasa ilay teny hoe somme rehefa miresaka an'ity fifadian-kanina ity, zany hoe mifady sakafo mihitsy zany. Amin'ny teny frantsay moa teny hoe s'abstenir de nourriture, zany hoe tena sy mikasika sakafo mihitsy zany zay no ambaran'io teny hoe somme io. Ao amin'ny Joely mpaminany 2:2-20 ao miresaka izy le hoe miverena mifonareo manontolo amin'Andriamanitra ianareo amin'ny fifadian-kanina. Dia ny vahoaka rehetra manontolo mihitsy zany no miaraka mifadianina, zay zany hitao amin'ny testamenta taloha zay hoe rehefa misy fifadian-kanina io dia conversion collective, ny rehetra mihitsy no antsoina iaraka hibebaka zay. Dia ny vocabulaire ampiasaina amin'ny Joely 2:2-20 dia io hoe somme io, zany hoe aza mikasika sotro, aza mikasika vilia, aza mihinan-kanina moa zany, zay ny hevitra. Fa ny testamenta taloha ihany koa dia mampiasa lay fomba fiteny hoe ina nefesh io dia tena hoe mihetry tena tanteraka zany le olona, mampiseho mihitsy hoe tena atao zay hampiferinayna ny fanahy zany, ampijalijaliana mihitsy ny fanahy, zay no ambaran'le hoe ina nefesh. Ao amin'ny Levitika 5:7-20 no tena ahitana miariary ny hevitra ny hoe ina nefesh io, zany hoe fampizalian-tena. Dia andeo vakitsika fa anisany misy lalàna zany fanaon'izy ireo amin'ny andro lehibe fanorenana, jour de l'expiation, zany andro lehibe fanonerana zany ao amin'ny soratra masina zany. Levitika 5:7-20 manao hoe izao ny lalàna sy tapaka ho anareo amin'ny volana fafito andro 9 volana, hampizaly tena ianareo sady tsy ianao tao zavatra kory na ny tompotany na ny vahiny mitoetra eo aminareo. Izao ny lalàna sy tapaka ho anareo amin'ny volana fafito andro 9 volana, hampizaly tena ianareo sady tsy ianao tao zavatra kory na ny tompotany na ny vahiny mitoetra eo aminareo. Ilay hoe zany ina nefesh, le hoe fampizalia-tena dia voadidy hatao amin'ny andro lehibe fanonerana na hoe jour de l'expiation araka ny fomba ny zareo israelita zany. Ka raha fehezina zany zay hoe mampiasa ny teny hoe somme izy fifadian-kanina, hitantsika tany amin'ny Joely 2:20 ary ao amin'ny Levitika 5:7-20 mampiasa le teny hoe ina nefesh, dia le hoe affliger son âme na hoe humilier zany, le hoe mampizaly tena zany. Ka tsy fifadiana sakafo fotsiny irery ihany akory zany araka ny fomba ao amin'ny testamenta taloha ny ataontsika hoe fifadian-kanina zany, fa tena fanetrena ny fanahy amin'ny fampizalian-tena isan-karazany. Dia toy izany eglizy moa zay eo le fifadian-kanina fa fampizaliana nofo mihitsy, satria ny nofo moa zany le lazaina amin'ny teny hoe nefesh zany amin'ny teny Hebreo. Araka ny hitandray any amin'ny boky voalohan'ny Samuel 7:9 dia famantarana ny fibebahana sy ny fivalozana ihany koa ny fifadian-kanina. Ny vahoaka tamin'izay fotoana izay dia nanompo any
Baala, Astarte sy ny namany de nanompo sampy zany fa tapa-kevitra hibebaka izy ireo no nitorohevitra Samuela de nanao an'io fifadiakanina io de ndeo vakiko amintsika ary Samuela voalohany toko fafito andininy faenina de zao voasoratra hoe vakiko hatrao amin'ny andiny fadimy ary hoe Samuela vrio an'ny Masfa Israely rehetra ary hivavaka amin'ny aveho anareo dia nivory-tany Masfa izy ireo zany hoe nivoaka Israely nanovy rano i Samuela nararany teo anatrehan'ny ave ary ny fadianina tamin'izany andro zany fa hoy izy efa nanota tamin'ny ave isika ary Samuela ny sarany Israely tany Masfa. Ny fifadiakanina koa de fomba entina mivavaka zany tena hoe mitalaho mafy amin'Andriamanitra zany manao hoe supplication rehefa manoloana loza mananotanina tena hoe ohatrany hoe loza tsy azo idivirana de Andriamanitra sisa andrasana hamonjy de manao fifadiakanina ampisehoana hoe tena mivavaka mafy amin'Andriamanitra zany io le hoe prière en mode d'insistance zany hoe tena mitalaho mafy amin'Andriamanitra. Ndeo vakiko aminao Estera toko faefatra andininy fa 40 vakiko amin'ny andiny fa 15 hapazava azy ka de zao nasainy Estera navaly an'ny Mardoke mandehana vorio ary njody rehetra eto Sosa ka manaova fifadiankanina ho ahy ianareo aza mihinana na misotro mandritra ny atelona na andro na alina izaho koa ifadianina miaraka amin'ireo ankizy vaviko rehefa zany dia hiditra ao amin'ny mpanjaka aho na de eo aza ny lalàna ka raha sy maintsy ho faty aho de ho faty. Apasivina kely tamin'ny fotoan'androny ho an'ireo mpanjaka zay manana vady maro dia izy rery ihany no afaka mampiditra olona ao amin'ny efitranony indrindra na de reo vehivavy ataontsika hoe vady ny aza zany fa raha misy miditrany de tapaka ny tendany tapaka ny lohany ary rehefa miditrany dia tondrony tehana zay vao hoe azo atoka zany tsy ho faty sy mbola ataoko hoe anjaran'ny Estera amin'le fifandimbiasana makao amin'ny mpanjaka miaraka amin'ireo vehivavy hafa ny toro zany dia nefa izy tsy maintsy hangataka hoe mba foany io lalàna famongorana ny jody io fa mpialina no nanao an'io de zay nahatonga azy hoe mba hahafahan'Andriamanitra manolokevitra azy sy miaro azy mba tsy ho faty de nangataka fifadiakanina izy hoe miray hina miara mivavaka zany satria nivavaky ny maro mandoaka lanitra araka ny fomba fiteny de nasainy nangatahany mba hifadianina ny jody rehetra izy koa ny fadianina miaraka amin'ireo vehivavy izay karakara azy. Ao amin'ny Exode toko fefatra amby 30 andininy fa 20 de miresaka ihany koa any Moizy tany tendrombohitra nandritra ny fotoana nanoratan'Andriamanitra ny didi folo dia tsy ninana sy nisotro i Moizy asina fanamariana aloha ity voaresaka ato amin'ny Exode toko fa efatra amby 30 andininy fa 20 ty any amin'ny toko fefatra amby 30 amin'ny Exode de efa takela bato faharoa no resahana eto satria manomboka any amin'ny Exode toko fa 20 no nanomezan'Andriamanitra ny didi folo voalohany fa tadiditsika tsara ny tantara fa nanompo sampindray ireo vahoaka Israely ireo de tezitra Andriamanitra tezitra aloha i Moizy dia nompotehany le didi folo de farany voatery nanoratra fanondroany ka tamin'ity fanoratana fanondroany ty no nandeha tany tendrombohitra 70 andro sy 70 alina sy nihinana sy nisotro i Moizy zao ny voalaza amin'ny Exode toko fefatra amby 30 andinina fa 20 70 andro sy 70 alina Moizy tao amin'ny ave tao sy nihina mofo na nisotro rano akory ary nosoratan'ny ave tamin'ireo takelaka ny teny fanekem-pihavanana de ny teny folo ao amin'ny baiboly amin'ny teny grika ndray de aza diny moa zany fa misy testamenta taloha nosoratana amin'ny teny grika io latsona hoe dika teny ny fitopololay na hoe 70 ary ny testamenta vaovao ihany koa de voasoratra amin'ny teny grika du Seigneur la bonté pour tous. Rehefa miresaka mahakasika ny fifadiakanina ny baiboly amin'ny teny grika dia mampiasa ny teny hoe nestea no vocabulaire ampiasaina io hoe nestea io zany de hoe mifady sakafo privation de nourriture amin'ny firafitra ny teny moa zany amin'ny grika ilay préfixe hoe ne de milaza hoe non zany hoe tsy misy zany sia ary ny estio zany lay matoateny milaza ny hoe mihinana na hoe manger ka hoe ne estio azona ny teny hoe nestea de hoe ne pas manger zany raha dika tsy mihinana mihitsy zany zay ny andikanany hoe jeune na fifadiakanina amin'ny teny grika zany nestea avy amin'ny hoe ne non ary esteo manger sy mihinana ny ampiasana n'io teny io ny tena ahitasika azy de Matthieu toko fa efatra andininy faharoa le hoe Jesoa 70 andro ne
nesteo zany hoe sy nihinana sy ny sotro zany izy talohany hanomboany ny asa fitorianteny a dia vita batelo izy de nator fanahy tany anefitra dia ny fatianina 7 andro zany a nesteo zany ka io hoe nestea io na hoe fifadiana sakafo zany amin'ny testamenta vaovao a araka ny hitatsika eo amin'ny Luka 20:12 a zavatra efa fanaony jody ihany a fa mbola natao zany tamin'ny andro Jesosy zany hoe fomba fanao mahazatra ny jody misy io a na de tamin'ny andro Jesosy azy Luka 20:12 ireo apôstôly ihany koa de nanohy an'izany fifadiakanina zany hoe misy fotoana sy mandray sakafo a manao le nestea zany satria hitasika eo amin'ny asan'ny apôstôly 17:12-7 hoe mifatianina ireo a mpianatra ireo ary araka ny mifototra amin'ny evanjely moa zany de hoe anisany hoe fiandrasana ny fiverenan'ny Kristy amboninahitra ihany koa ilay fifadiakanina ho an'ireo tao amin'ny eglizia tamin'ny taonjato voalohany ny amaranana ny tapany voalohany amin'ity fandarana resaka fifadiakanina ty de mba ho jerentsika ko hoe inona ary no ampiasain'ny teny latina rehefa miresaka makasika ny fifadiakanina zany de ny teny ampiasainy zany de hoe eunium azadino fa ny latina zany j de vakinna i de misy j anankiroa sahala hoe jejunium zany fa ny famakina azy de hoe eunium io a de sahala hoe ianao zany a le tena sisy ninina misy a ao agnaty fotrana ao zay mo fiteny azy sy ty hoe sakafo ambany fotra fotsiny azy fa tena fosinay zany ianao zany tena hoe agent vide misy ianao fosinay zany ianao ho an zareo aban'ny fiangonana latina zany ny tandrefana de hoe io fifadiakanina hoe eunium io a rehefa jerevana amin'ireo taratasy fampianarany a sy ny katesizy ataon'izy ireo a de hoe ilainy izy io amin'ny fandiovana ny fo a io ihany koa no amihezana ny filandrasy isan-karazany eo amintsika ao zany hoe mba nanana maîtrise des passions ary ro aban'ny fiangonana reo no mampianatra hoe lay fifadiakanina tondroina hoe eunium zany dia fandraisana anjaratsika amin'ny fijaliana mangirifiry izay ny aretan'ny Kristy amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarasikisika mbola hanohy hanao inventaire na hoe hojeresika après zao aiza daholo eo amin'ny baiboly ary ny resaka mahakasika an'tony fifadiakan'ny tony de hojerevantsika ihany koa ny fivoaran'izay tamin'ny tantaran'ny eglizy mandraka ankehitriny mahasotra asika nanaraka amin'ny fandarana veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy Jésus fait bien tout ce qu'il fait